Fa anatin'izay tontolon'ny taranja basketball izay ihany dia tsy nanadino ireo mpitsara ity taranja ity avy eto Analamanga. Andriamatoa Andranto Rakotonanary lehibe ny faritra Analamanga izay anisan'ny milomano anatin'ny fanatanjahantena ary indrindra ny taranja basketball ka dia nanolotra fitaovana ho an'ireo mpitsara basketball eto amin'ny faritra Analamanga. Ho fampiroboroboana ny tontolon'ny fitsarana ny taranja basketball eto Analamanga dia nanolotra fitaovana ho azy ireo Andriamatoa Andranto Rakotonanary lehibe ny faritra Analamanga. Nidera sy nankahery ny firaisan-kinina ny reto mpitsara ireto ny lehibe ny faritra Analamanga. Antsika androany moa zany dia fotoana fanomezana amin'ny mpitsara ny baskety eto amin'ny faritra Analamanga. Dia misy fangatana fiara-miasa moa avy amin'izareo amin'ny fanavozana ny fanamian'ireo mpitsara zany dia nanampy tamin'izao ny faritra Analamanga moa mba fandraisana anjara amin'ny fampioarana ny baskety any. Ny mpitsara moa dia anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny lalao mpanatanjahantena anankiray satria tsy maninona anao tsy mitsara ka dia mino zay fa mendrika sy rariny raha jerena ny mba fampitaovana an'izy ireo. Farazana tolotra moa zany dia fanamiana aron'akanjo zany hoe ho anaovan'izareo alohan'ny tsaran'ny lalao ny fiaraha-miasa moa dia mitohy foana fa miankina amin'ny programan'izareo ngamba fa ny faritra Analamanga zany mba ireo mpiparitra rehetra eto amin'ny faritra no manao zavatra dia miezaka mamanjay anjara arakaraky ny enti-manana ananany eo zany fa izahay mba ny ligina Analamanga na fanatanjahantena taranjahina na taranjahina dia miezaka foana zay manjay anjara dia ao anatin'izay politika izay zany izao fanampiana ny adina baskety. Nanome toky kosa ireo mpitsara taranja baolina baskety eto Analamanga fa anao izay ho avana izy ireo ary tsara antsakany sy andavany ampahamarinana ny taranja basketball mba ho fampandrosoana izany taranja izany eto Analamanga.